Manarabanao tokatrano manaraka ny televiziona malagasy ao anatin'ny metotetry ny andro amin'izao fa 20 volana martsa 2024 izao. Hojerentsika manokana ary ny sary azo avy amin'ny zanabolana any Andranomasina izay atanany rivodoza Joanina izay somary nitombo hery izy zany hoe lasa cyclone tropical izy raha tamin'ny tolakandro teo. Misy fohibeny moa dia any amin'ny 200 kilometatra atsinanan'ny Sainte-Marie. Rivotra hoentiny kosa dia mahatratra 20 kilometatra isan'ora, ny tafiotra dia mahatratra hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Tsara marina moa fa tsy nahitana fikisahana firy zany ilay rivodoza raha ho an'ny tolakandro izay jusqu'à amin'izao takariva izao, zany hoe somary manodidididina an'io toerana io ihany no misy ny plasiny. Ny mikasika ny aty Andranomasina kosa somary mafy ny onja, mety ahery misy indraindray amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny vokatry'io rivodoza io, tokony hitandrina arak'izany ny fampiasan'ny ranomasina sy ny mpiandrika rehetrarehetra. Ny aty an-tanety kosa dia tsy hodrivotra avy aty Atsimatsinanana no andrafitra ny mety hotetry ny andro zany hoe malefaka aloha ny tsy hodrivotra amin'ny ankapobeny. Vokatr'izay kosa dia somary hidina ny maripana na ny ambony indrindra na ny ambany indrindra ho an'ny rapitso fa 20 volana martsa 2024. Ny toetra amintsika rapitso maraina ary dia ahitana orana ny vao maraina amin'iny morontsiraka manamorona ny Diana sy Sofia iny. Mbola ahitana an'izany orana tandrifin-drahona zany ihany koa amin'iny faritra Vadivavy-Fitovinany sy ny faritra Atsimatsinanana iny. Akaendrika orana malefaka kosa zany amin'iny Maroantsetra sy Antala iny. Andrahoana kosa ny andro raha ho an'ny ilany atsinanany afovoan-tany manontolo, ahitana herika raha ho an'ny Andilamena sy Tsaratanàna ary Anjozorobe. Dia somary andrahoana ihany koa ny andro raha ho an'ny faritra Bueny, maina kosa raha ho an'ny faritra Sisy. Ny tolakandro dia ahitana orana tandrifin-drahona arankotroka ny faritra Dianasy, ny faritra Sofia, anorana avokoa ny faritra Avomanontolo amin'iny ilana atsinanan'ny Madagasikara iny, mazan'ny Analamanga, Vakinakaratra, Hotomatsiatra, Amoromany, Orombe ka taty amin'ny Vadivavy-Fitovinany sy Atsimatsinanana. Somary andrahona ny andro raha ho an'ny faritra Menabe, maina kosa raha ho an'ny faritra Sisy. Mbola mitetra ihany koa nefa ny orana malefaka ato amin'ny eliko Madagasikara zany Maroantsetra sy Antala. Kasika ny maripana indray dia 9 ny ambany indrindra hitantsika zany any Vakinakaratra, manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 raha ho an'ny ampovoan-tany ary manodidididina ny 420 kosa maripana ho an'ny morontsiraka rehetrarehetra. Ny maripana ambony indrindra dia 530 degré celsius any Antsohy sy Maheva-Tanàna no ahitana azy, manodidina ny 520 ka hatramin'ny 720 kosa raha ho antsika aty ampovoan-tany ary 720 ka hatramin'ny 430 ho an'ny morontsiraka manodidina ny Madagasikara. Mikasika ny toetry ny andro ho an'ireo tanan-dehibe any ivelan'ny Madagasikara any kosa dia any Johannesburg sy Bangkok zao no ahitana orana tandrifin-drahona izay mety arankotroka. Ifandimby kosa ny rahona sy masoandro raha ho an'ny Paris sy Nairobi, balika tanteraka ny andro raha ho an'ny Milan. Mikasika ny toetra amintsika indray raha ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara dia Maurice no ahitana orana tandrifin-drahona izay arankotroka. Any Comores Seychelles indray dia ifandimby ny rahona sy masoandro, ibalika tanteraka kosa raha ho an'ny La Réunion. Ny amarantsika azy ary dia misy havatra kely fantatrao ve fa ny fitaninanana masoandro dia ahafahanao misitraka ny vitamine D, izay antsointsika hoe vitamine D. Marina nefa tsy tsara atao betsaka zany satria dia mety hanimba ny masokojitsika na hatramin'ny hery fiarovana amin'ny vatantsika rehetrarehetra raha ohatra be loatra zay. Vokatry ny fisiny ilay taratra izay antsoina hoe akotry ny volomparasy zany hoe ny ultraviolet avy amin'ny masoandro. Dia izay indray ary no azo natolotra antsika tamin'ity anio ty. Manasanao amin'ny manaraka indray dia veloma tokoa.